izay. Jodikala Randrinezina sy Setra Andrianaba. Toany niatra tamin'ireo toeram-piasana sy sampandraraha hafa noho ny Covid-19 dia voatery nanova ny fomba fiasany ny sampapitsikilovana momba ny fametsambola na ny samifinina tamin'ny taona 2020 lasa teo iny. Sampandraraha ohatra ny samifinina dia sampandraraha izay tsy tokony hijanona tsy hiasa satria ny famotsim-bola ny vola maloto azo avy amin'ny fadikan-dalàna dia tsy manana fiboana na tsy manana fitsarana ka dia nisahany izay ka so ihany fa efa nanana safidy zahay teto ny ampiasa zany ny fahafahana hoentin'ny teknôlôjia vaovao manatanteraka asa dia zay no nampiasaina voatery tsy maintsy ny asa indraindray any an-trano mihitsy na ihany koa aty ampiasana fa ifandraisana amin'ireny sampandraraha hafa reny zany zay no napetraka teto amin'ny samifina moa zany efa nanana ny fomba fifandraisana amin'ny banky zahay ohatra zay efa mampiasa an'izay teknôlôjia ny informatique zay dia toy izay ihany koa ny fiarahana amin'ireo mpiara-manao fanadihadiana dia efa natomboka zany zay asa zay. Naomby zany satria nahitana fitombonana mihoatra ny tany aloha ireo fitsirihana natao. 500 lafitrisy ariary mahery no hita raha toka 100 lafitrisy zany talohan'ny taona 2022. Antony lehibe amin'izany ny fiasaran'ny fampitam-baovao amin'ny famireo rafitra manome vaovao samifinina toy ireo banky sy sampandrarahana samaro ary tamin'ny taona iny vao nanomboka nanome tatitra ireo toeram-pilalovana toy ny casino ary mbola azo atao ny manatsara izany noho ny fanazavany indrindra fa anatin'ny laharam-pamehan'ny filoham-pirenena ny ady amin'ny kolikoly saingy miankina kosa amin'ny fahefana mpanao lalàna izany. Arotsaivina fa 2022 dia namoaka hitsy volana ny filohan'ny repoblika ny nandraisana lalàna zany manampy amin'izay famerenana ny fananana azo amin'ny fandikan-dalàna zay ary zay moa zany dia tena isaorana azy ary marika na fahavononana zay ara-politika ny iady amin'ny kolikoly tsy vahiny tsontsika angamba ny amin'ny hoe ao anatin'ny vinan'ny filohan'ny repoblika tamin'izy mbola latsaka fidiana zany zay anamafisan'ny ady amin'ny kolikoly zay dia ny fanapaha-kevitra ohatran'ireny zany dia fanatanterahana an'izay vina zay ary ho anay rafitra miady amin'ny kolikoly dia manampy be dia be anay ahafahanay miasa. Ilaina ve ny mbola andaniana lalàna eo amin'ny anteny miram-pirenena mikasika an'izay lafiny zay mipetraka any amin'ny anteny miram-pirenena ny andraikitra sy ny adidy na ihany koa ny amin'ny fitondranam-panatanteraka raha iverintsika misy anatsarana satria raha ilay hitsy volana navoaka iny dia azo atao foana ny manatsara azy indrindra fa efa nanomboka nampiasaina izy mbola misy ihany koa ny didim-panjakana andrasana ohatra ny fametrahana n'ilay rafitra zay hitantana an'ireo le fananan'ireo zay mbola andrasana zany zany mbola ezaka azo atao daholo. Raha 500 no voatsirika ny taona 2020 nahitana ireo 500 lafitrisy ariary azo avy amin'ny famotsim-bola sy fanodikotiana-mbolam-panjakana efa ny anivon'ny fitsarana manerana nosy ny antotaratasy mikasika ny raharaha 720 amin'izy ireo. Mikasika izy